Jeneraly Albert Camille Vital kosa indray dia teo amin'ny Teny Ambolokandrina tao amin'ny boriboritany faharoa no nifampitafa tamin'ny mponin'ny ny tenany tao anatin'izany moa nanambarany fa lahara-pahamehana ny fametrahana ny fandriam-pahalemana eto amin'ity firenena ity. Volaravafa sy Stefana Razafamandemy. Nampiseho ny fahavononany hitarika ny firenena ary hitondra fampandrosoana eto Madagasikara ny kandida Albert Camille Vital. Nosita fa tsy misy fampandrosoana afaka tanterahana raha tsy misy ny fandriam-pahalemana. Noho izany dia apetraky ny kandida Albert Camille Vital raha ny fanazavana nentiny tamin'ny mponina tao amin'ny boriboritany faharoa fa lahara-pahamehana ho azy ny fametrahana ny fandriam-pahalemana. Telo amin'ny telopolo mianadaza no hopifaninana hovidina Filoha Republika fa kosa tsy mpifahavalo sanatria tsy mpiadversaire fa hopifaninana ary matoa reo olona reo vonona ny latsaka dia manany heviny tokoa ary za koa manana ny ahy tsara ho fantatrareo araka ny teneniny namana teo tsisy zavatra azotsika tao raha tsy misy ny fandriam-pahalemana ka ny loha laharana eritreretina napetraka raha toa ka ianareo eo no mividy aka lana dia ny fandriam-pahalemana no mapetratsika voalohany satria tsisy fampandrosoana azotsika tao na ara-tsosialy zany na ara-toakaraina zany etretretrehitra raha tsy misy ny fandriam-pahalemana. Nanamafy ny tokony hirosona amin'ny fifidianana ihany koa ny kandida Camille Vital fa aleo aloha hisontra tsara tanteraka ny fifidianana ary zay niderako manokana eto ny vahoaka malagasy niderako ny vahoaka malagasy satria raha jerena ny vahoaka malagasy ampitahana amin'ireo firenena samihafa any ivelany raha tsy teny afatsy ny Egypta zay angamba aina maro anarivo analina tokony nafoina ny tany Tunisie ny tany Libye tany Mali ny any Mali ara zao raha jerena ny krizy teto amitsika efa hiditra fahadimy taonitsika zao ny any Mali 8 volana fotsiny defa tanteraka ny fifidianana ka maninona moa tsika no tsy havita tokony havita tokoa tsika. Fisehoana rehefa ampahafantarana voalohany ny kandida fikambanana iaraksika no nitotsaina teto amin'ny espace Kalima teto Ambolokandrina nampanantena ny mponina ao anatin'ny fokontany 720 ao amin'ny boriboritany faharoa ny kandida fa tsy maintsy mbola hiverina mandritra ny fampielezan-kevitra.